hoe voninahitra anao amin'ny alalan'ny vavaka eto amin'ity toerana ity. Saotra Andriamanitra ny amin'ny fitondranao anay hatramin'ny maraina teto tena natsapa tokoa izay fa nandray. Natsapa izay fampahirezana manokana avy taminao tamin'ny alalan'ny fiderana, tamin'ny alalan'ny vavaka, tamin'ny alalan'ny teninao izay nomenao anay teto amin'ity toerana ity. Ankehitriny Andriamanitra dia mbola indretra izay mpanomponao mbola vonina indray andray ny anjarandroa avy amin'ny fanahinao amin'izao tapany hariva izao. Andriamanitra raiso ny fiderana izay ataonay, raiso ny vavaka izay ataonay, raiso tompo ny amin'ny fampahirezana eto tena avy aminao tokoa izany fampahirezana omenao anay izany androany hariva. Mahatoky ny fiahinao izay, mahatoky ny fiasanao izay eto amin'ity toerana ity. Mino ao Andriamanitra ka dia miteny fa ho tahina ny fotoan'androany hariva, mahatoky ny fiasanao tera sy laza ny voninahitra ho an'Andriamanitra rairyany hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Saotra Jesosy tahina reto groupe de louange hitondranay ao anatin'ny fanatrehana, hitondranay ao amin'ny fiderana, mahatoky ny fiasanao Andriamanitra fa ianao no mba azy ireo amin'ny famantarana sy fahagagana. Andray fahagagana ny tsiraiavo ao anatin'ny fiderana, andray vahaolana, andray fifaliana, andray hery manokana avy any amin'ny danitra ny voninahitry ny anaranao. Saotra Jesosy io. Amen. Ndao resitsika mpitiavan-tanana reto groupe de louange mahafinaritra reto izany. Fitiavan-tanana izay ataonao dia atao voan'Andriamanitra irery ihany. Halleluja. Dia mamerina ny fiarabanao antsika rehetra tonga soa eto amin'izao tranon'Andriamanitra izao amin'ity fitoam-bavaka fahadimy farany amin'ity androany ity marina ary tsy misy latsaka ny teny mpanompon'Andriamanitra izay voalaza teo farany ity vao misy vetiny. Amen. Dia ndao tsika hitsangana avy hatrany dia ny mpaherezaka kely anao fotsiny androany dia izao hoe eto Jesosy. Efa teto izy hatrany maraina ary tsy hoe zao farany dia tsy dia hanao zavatra izy fa teny aminao hanao zavatra mihoatra Andriamanitra. Izay tsy vitany tamin'ny maraina teo aminao ho ataony izany amin'izao hariva izao. Fa ianao ny anjaranao dia ampiakaro ny finoanao. Ataovy hoe ianao mihitsy le tsy maintsy mandray avy amin'ny Jesosy androany. Satria noho ny fahatongavanao eto dia tsy miala maina ianao hitan'i Jesosy izany dia hanao zavatra ngeza be eo amin'ny fiainanao izy. Ndao ite-tanana mafy tsika. Dia andao tsika tena fenotsika fiderana ity fotoan'androany ity. Nomeny Jesosy tongotra ianao, nomeny Jesosy tanana ianao. Mbola afaka mihetsika ianao dia ampiasao izany ho voninahitry ny anarany irery ihany. Dia raha handihy isika dia ataovy amin'ny fonao rehetra izany. Aza mijeriny amin'ny ankaviana eo amin'ny ankavananao na ilay olona manodididina anao fa ataovy ohatrany hoe ianao sy Jesosy rery ny eto dia ataovy tena fiderana makotrika ny fiderana izay ho ataonao sa tsy izany ve? Raha voninany amin'izany ianao dia atombohy amin'ny tehan-tanana ary. Ataovy mafy hatrany. Jiwan Jesosy alisike. Fantatro fa mahay manao loatra lavitra noho izany ianao. Fifaliana sy firavonana antsika eto anio maheto ny tompantsaka. Atao hoe ira io bikio aty mahetony paonantsika. Fifaliana sy firavonana antsika eto anio mahetony tompantsaka. Atao hoe ira io bikio aty mahetony paonantsika. Teras Lazar Huninaita Wanaja Mancha Tadana Wanyula Sankashani Vitalinas Virabuna Netsike Tadiu
faetony tompataka andao hoe ira iobiko atie faetony faontatsika ivalina sy firavonana atsika eto faetony tompataka andao hoe ira iobiko atie faetony faontatsika Palinas viravona neratsiketonio oye Iterana makuskuchka nerana nchwane oye 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 Palinas viravona neratsiketonio faetuni tupataka andao hoe ira iobiko atie faetony famontatsika valina sy firavonana atsika eto faetony tompataka andao hoe ira iobiko atie faetony famontatsika Yosemite, Asambarana, Jehovah, Azalena, Perawanifu now, Azaketaka, Perawani now. Azarena, Epiterana makuchkuchka, nerana nchwane, ulvo vitna chiamancha, niretna zane, Teras lazaruni naicha, Uana chemancha, Fiadana no one you will not. Sankashani. Vitalinas viravurana tsiketonio, faetony tompataka andao hoe ira iobiko atie faetony faontatsika Vitalinas viravurana tsiketonio, faetony tompataka andao hoe ira iobiko atie faetony faontatsika faetony faontatsika faetony faontatsika faetony faontatsika Alleluia! Eo amin'izay misy an'i Jesosy no misy ny zavatra rehetrarehetra. Andray ataovy tahaka ny efa nandray ianao. Ninona zavatra ilainao na fanasitrana izany, na fanafahana izany, na inona dia misaora sahady an'i Jesosy satria efa omeny ianao izany. Amen! Dia andao anao tahaka n'ilay efa nandray. Andao tena hifaly hiravoravo eo anatrehan'i Jesosy. Tahaka ny fanaony izay efa avy nandreso izy ny ten'Andriamanitra dia raha mety dia mba meo mozika kely izay ny musicien. Dia andao tsika andia ampinoana tena ataovy ampinoana mihitsy izany. Homariky ny fisaorana ho an'Andriamanitra ny amin'izay rehetra efa ho ataonanao. Mendrika fisaoran'Andriamanitra hisaora amin'ny alalan'ny dianao io
miovakely doladrola ho an' jesosy ndray Etu is and one day, be woman in a far, Israel to Nanda. Avela was a problem, but they be in a war. Etu just so Sinyanda, Ikara Kara Nawa. Etu is a John Day, be woman Israel to Nanda. Avela was a problem, but they be in a war. Etu just so Sinyanda. Cara cara do Etu de sosnyane Sana sana na wana wandwande Etu de sosnyanya Itaina wana wandwande Etu de sosnyane Istifalina betmetalano Etu de sosnyanya Misfana fana wana wandwande Etu de sosnyane Misfana sana na wana wandwande Etu de sosnyanya Itaina wana Istifalina betmetalano Etu de sosnyanya and the manitra, and not ticket on you, Lebazakanelanitra, Natukabanetu at the Diamonds, Sana Pakatike, Ramina now and Randa, the rest now is under. Jamina now they say on you, night, Jamanicha, Mana Chiqueto Niwo, Lebazakanilanisha, Yatukabanetu at the Diamonds, Sana Pakatike, Ramina now and Randa. Sana fana wana wandwa Etu de sosnyane Etu de sosnyane Fana sana na wana wandwa Etu de sosnyane Istifalina betmetalano Etu de sosnyane Fana fana wana wandwa Etu de sosnyane Fana sana na wana wandwa Etu de sosnyane Etu de sosnyane Etu de sosnyane Sana na wana wandwande Etu de sosnyane Isitaina wana wandwande Etu de sosnyane Istifalina betmetalano Etu de sosnyane Isfana fana wana wandwande Etu de sosnyane Isfana sana na wana wandwande Etu de sosnyane Isitaina wana wandwande Etu de sosnyane Istifalina betmetalano Etu de sosnyane Etu de sosnyane Etu de sosnyane Etu de sosnyane Etu de sosnyane
Jesús nandeya etu Jesús nanda anatigadu izandwanu etu izandwandeya etu Jesús nandeya etu Jesús nanda Jesosy androany hitondra fanasitranana ho anao manomboka androany a tadidio fa tsy hainao ilay olona hitazana fotsiny na hoe mpiainy fotsiny an'izay fijoroana vavolombelona ataony hafa fa hainao mihitsy androany nijoro vavolombelona amin'ny fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao no ny fahatongavanao no ny fanatrehanao izao fotoana misy an'i Jesosy izao. Jesosy andreto ny olonao tonga eto androany hitoetra eo amin'ny fanatrehanao satria fantatray loatra Jesosy fa ianao ilay mahay manao ny zavatra rehetra na tsy manonona akory ary ny vavanay dia efa fantatrao ny mety sy ny mahasoa anay. Androany ianao hanokatra lalana maro be eo amin'ny fiainan'ny olona be dia be. Androany ianao efa manao fanasitranana sahady na dia tsy hitany masonay aza Jesosy satria eto ianao. Androany ianao efa manova fiainan'olona be dia be noho ny fahatongavanao eto amin'izao toerana izao noho ny Mahandriamanitra mahatoky anao ilay tsy miovaova miteny ny farany laza izy hoe raha misy roa na telo mivory amin'ny anarako dia eo afovoany dia izany no Andriamanitra tonga eto androany. Izany Jesosy miara manatrika an'izao fotoana izao aminay androany. Tonga eto ianao hiasa ianao Jesosy io. Tonga eto ianao hikasika fiainan'olona hikasika fon'olona ianao androany. Tsy mila tenena akory izany Jesosy dia efa fantatro fa ataonao. Ny finoana izy dia izao hoe hiasa eto ianao androany. Hiasa ianao androany amin'ny fomba mahagaga tsy takatra ny saina satria ianao Andriamanitra tsy efarita ny saina. Halleluja. Eto ianao tsapanay izao. Menay voninahitra sahady ianao Jesosy satria mendrika anao izany. Eto ianao miasa eto aminay. Eto ianao miasa eto aminay mitsaoka anao mitsaoka Eto ianao mitsapanay izao mbola verina Eto ianao satria tena tsapanay ny fiasanao. tsapanay Fa ny atmosfera izay iainanay androany dia nitoerana mitsaoka anao ambany fiahinao. mitsaoka anao Eto ianao miasa eto aminay. Eto ianao miasa eto aminay mitsaoka anao mitsaoka anao Ianao ilay mpanao lalana ilay mpanao fahagagana. Panao lalana panao fahagagana tanante mazava pusaka Tuko izay ny maizy. zay Dia izany no mariza andrandraina eto androany. Ianao ilay mpanao lalana ilay mpanao fahagagana. Panao lalana panao fahagagana tanante mazava pusaka tuko zay mariza Eto ianao tsapanay izao. Eto
fagagana dia tena matoanao zany Panao lalana, panao fagagana tanante mazava mposaka tompo Fizano maizy anao Panao lalana anao Panao lalana, panao fagagana tanante mazava mposaka tompo zay maizy anao Dia izany no antsonay hoe Panao lalana anao Panao lalana, panao fagagana tanante mazava mposaka tompo zay maizy anao Panao lalana, panao fagagana anao Panao lalana, panao fagagana tanante mazava mposaka tompo zay maizy anao Panao lalana, panao fagagana tanante mazava mposaka tompo zay maizy anao Panao lalana, panao fagagana tanante mazava mposaka tompo zay maizy anao Panao lalana, panao fagagana tanante mazava mposaka tompo zay maizy anao Izay maizy anao 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 Zay maizy anao Misaotra Jesosy manao zavatra eto ianao androany le mpanao lalana mpanao fagagana mahay zavatra rehetra Sotra tompo dia raina ny anaranao halleloia amen samy mahazo toerantsika dia ndao mbola tehaka ho fiderahantsika an'Andriamanitra halleloia halleloia amin'izao eo ihany ny groupe de louange amin'izao fotoana zao tsika mba hiainy fijoroana vavolombelona amin'ny anankiroa amintsika zay tonga eto ka ny fijoroana vavolombelona ho ataontsika androany a dia zavatra anankiroa ny tiako hijoroana vavolombelona eto ny anankiray a mijoro vavolombelona ny amin'ny fiovam-piainana mahagaga zay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao natsapy ianao teo aloha hoe tambola tsy nivavaka nanana fitondran-tena tsapanao hoe tena tsy mamendrika natao hoe kristianina ny fijoroana vavolombelona tompo dia tsy mamenatra satria ao anatin'ny tenin'Andriamanitra rehefa avy eo a dia be dia be ny zavatra ho resahako mahakasika ny amin'izany hoe inona marina moa zany atao hoe fiainan'izao tontolo izao zany fa be dia be ny tsy mahatakatra an'izany a fa eritreretintsika hoe zavatra ray ihany ny atao hoe fiainan'izao tontolo izao fa maro be a ny zavatra amin'ny tany devoly antsika mahakasika ny an'izany atao hoe fiainan'izao tontolo izao zany dia androany zany tsika aloha ampijoro vavolombelona ohatra zao mipasiterantsika any amin'ny faritra anankiray atao hoe Manalalondo zany pasiterantsika miasan'ny Manalalondo zany a tsisy tsy nalalan'izany lehilahy zany tao tsy adana petraka tao tsy adana izy a dia nisy fotoana io pasiterantsika mbola tsy pasitera izy tamin'izany a azo lazaina mihitsy hoe jolamboto tao tsy adana tao nisy azy tamin'izany dia zao ny zavatra nisy fotoana io pasitera io mbola tsy pasitera izy tamin'izany fa mbola tsy nivavaka tato amintsika mihitsy dia hitan'ny olona tao anaty tatatra satria tena mpanao an'ity be mihitsy zany tsy zy io a misy dika nefa zao dia verinao hoe zy io mialatsiny amin'ity hira ty arak'le hira malazalaza ny ambadimbadika any amin'izao andro zareo hoe verareka sisa tena nanao an'ity mihitsy zany lehilahy zany
dia nandry atatatra izy a dia nisy taona ny vadiny mihitsy a nipiny voalohany tamin'ny fiangonana misy atsika dia nasaina natson'ny olona izy madama vadinao nge tsy fantatra na maty a na velona fa ao anaty tatatra ao tsisy olona samy kitika azy dia lasa le ranabavy tato amin'ny fiangonana misy atsika atao pasany malo andeha nijery ny vadiny lasa ny azakazaka io le vadiny ao anaty tatatra efa tsy mihetsika tsony nanomboka nakarina tao izy a isorana an'Andriamanitra fa mbola velona mbola nitepo izy niala tao nanomboka nikosikosehana ny tsabona dia taoriana kely izay rehefa nandreny amin'ny Jesosy io lehilahy io tamin'ny fitoriana izay nataontsika nanomboka resy lahatra izy tamin'iray andro amintsika amin'ny teny zao a efa nitendren'ny apôtre Adolphe izy a pasteur atsika any amin'ny faritra Manalalondo any ngambany amin'ny 9 taona lasa eo zay a na 7 taona lasa izy ireo a nanokatra asan'Andriamanitra any amin'ny Manalalondo a refi Manalalondo a nalefan'ny apôtre Adolphe izy nakany tena niova tanteraka tsisy nalala zany lehilahy zany ary tamin'nisy taona zay nitory-tenin'Andriamanitra atao tsy adana dia nanomboka gaga le olona tangorongorona teo a oay le ty ohatrany rakla le ty zany Claude manko ny anarany raha Claude oay raha Claude le ty mitory-teny io a fa nga tena efa mivavaka le ry tena rakla io dia ozy izy monsieur Claude za ihany ty fa efa nivain'i Jesosy ny fiainako tiava-tanana mafy an'Andriamanitra ianao amen dia tsy atao lava ny fijoroana vavolombelona anankiray amintsika natsapy ianao tataka zany fiainanao tsy mamenatra zany mekara ianao tambony estrady a na nisy ataoko hoe fadalana tena niainanao a fa rehefa nivavaka ianao dia tsy hita intsony zany a mandrakandroany afaka tanteraka ianao be dia be zany eto a fa indraindray tsika dia tsy samy joro vavolombelona tsy ara-iasa amin'ny tompo ve ianao ny fandrenesana an'izany ange mahatonga ny hafa tena resy lahatra amen ary maro ny olona tao tanànany tsy adana vao nahita an'izany lehilahy zany vavaka hoe ay ve mbola manova olona tahaka izany ty Jesosy ty resy lahatra ny maro a izany amen dia ny anankiray indray mijoro vavolombelona ny amin'ny fanasitranana mahagaga saika maty ianao fa novonjen'Andriamanitra io ianao velona somatsara matanjaka maro be koa ny olona efa tao ambavahoana ny fahafatesana fanositranan'Andriamanitra amin'izao fiangonana zao satria velona Jesosy a tsy miova ho maly sain'io a ary mandrakizay izy ao tonga dia miakatra avy hatrany zay anankiroa zay a eto ambony estrady a miandrytsika fa tsy manaiky ara tsisy miakatra eto androany satria mena voninahitra io Andriamanitra io anankiroa ihany fa tsy atao be dia be aiza ny anankiray mbola tsy ampy anankiray voninahitra ao an'Andriamanitra no ijoroako vavolombelona eto fa izaho tamin'ny mbola tsy mivavaka tato amin'ity fiangonana ity dia tena nana fiainana feno fahazaran-dratsy a vehivavy a fa tia miloka tia manao rami nanandrakandra efa nisotro rehefa tezitra dia tia miteny ratsy na ny vady aman-janako ara rehefa tezitra dia tena manozona an'io vady aman-janako io a fa voninahitra ao an'Andriamanitra fa rehefa nandeha ny vehivavin'Andriamanitra izay nampiasain'Andriamanitra hanavotana ny fiainako a ato amin'ity fiangonana ity dia nitory filazantsara teny aminay izy a dia tao atokantranonay dia nampandray azy a tamin'izany fotoan'izany a dia nisy rahavavy ray izay mihitsy ny tena niteny anao hoe ty ozy izy fre a dia mandehanany amin'ny fiangonana anay dia mbola niteny mihitsy ny za zao hoe efa niraisiko ny fre a fa za tsy ala amin'ny fiangonana misy a fa ho tazomiko fa andeha fotsiny a dia tonga teto amin'ity toerany ity a dia vao indray mpandeha niditra tato amin'ity fiangonana ity tonga dia nahatsapa hoe tontolo hafa mihitsy tsy tahaka ny tamin'ny fiangonana ny vavahako tany tsy tahaka ny tamin'ny fiangonana ny vavahako taloha ny zavatra niraisiko tato a fa nahatsapa tena hoe nisy fiovana mihitsy dia ankehitriny izany fahazarana ratsy izany na tezitra ny vady aman-janako ary a tsy manozona tsy miteny ratsy a za zao raha mahita an'ireny mpanao rami ireny dia maharikoriko anahy na mijery anazy labiera zany fisotroko taloha fa za tsy misotro an'izany intsony voninahitra ao an'Andriamanitra dia ny zavatra nataon'Andriamanitra tamiko a narary a tsy fantatra hoe namisavian'olona fa tena narary a tena nahi tena ny anahy tsy mihinan-kanina tena mahi dia tany amin'ny fiangonana misy anay tany moa dia hoe misotroany ty rano voasina ty fa tsy nisy fanasitranana zany fa nisaoraka an'Andriamanitra fotsiny zany mbola tsy nandeha tany amin'ireny mpanao fanafody gasy ireny fa hoe misotro an'ireny rano voasiny ireny
fa tsy nisy fanasisanana dia nandalo manao reny mpanao asan'Andriamanitra reny dia nivavaka ao aho dia mbola nitondra aretina tonga tato amin'ity fiangonana ity tena nahi kely aho tamin'izany na ny fiainanay rany tena hoe fiainana feno fahantrana tena hoe nahita reny mpanao asa reny izay madame Marie Louise moa ny tena mitsangana kely madame Marie Louise reny reny dia madame Lala teny fa teny aminay teny izy dia tena hoe nahita ny fiatomboan'ny fiainanay fa tena tao anatin'ny fahantrana izahay raha tonga teto amin'ity toerana ity angamba kiraro ray mba nananako ny fitafiana tsy dia mbola hoe zarizary fa voninahitra ao an'Andriamanitra fa rehefa tena nandroso ary izay fotsiny mba netianako hoe tsika izany rehefa mitady an'i Jesosy amin'ny fo madio tena marina mihitsy hoe aoka tsy ho filanjavatra no hitadiavantsika an'Andriamanitra fa tena marina mihitsy ilay teny manao hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy anao ny zavatra rehetra za raha tonga teto amin'ity toerana ity tsy hoe tia anakarena izay manko ny fizy hoe tena ho tahiana be marina fa tena ho tahiana fa ny anany tato am-poko hoe hanompo anao Andriamanitra tena handova fiainana mandrakizay ny tanjoko dia tena hoe mitahiko Andriamanitra dia voninahitra ao an'Andriamanitra ny amin'izany zavatra rehetra izany. Alleluia! Ia isaorantsika an'Andriamanitra lehibe moa izay mbola misy ve tsy ataontsika lava be tsony isaorana ny tompo fa tena magaga Jesosy tena nanovany ranabavy iny Andriamanitra raha izay fitantarany teo izay tena ratsy izany hoe vehivavy ary na lehilahy raha manao an'izany toetrany rehetrarehetra teo izany fa isaorana izany io Jesosy tsika io rehefa miasa izany. Ay foka voninahitra ao an'Andriamanitra rehetra zany ijoroko vavolombelona eto fa nanomboka 2012 zany za moa ny tonga teto pasteur Hery any 55 ny chef de groupe nay tamin'izany fotoana andro zany dia tamin'izany fotoana zany mbola voafatotry miparaky tsy haiko aloha ohatrany hoe nanandrakandrina dia voafatotry dia tena namiasa raha dia rehefa tamin'ilay patron dia mijaly be satria nareo voatelina mihitsy dia tao anatin'izay koa voan'ny epilepsia tsy haiko natonga an'ilay andro be na ahoana mety hoe resaka famadihana angamba tamin'ny fotoana andro tamin'ny andro tsy fahalalana dia izay mifatsapako hoe nahatratra n'izany epilepsia zany dia nitretena ilay izy nitretena feno barbital fa na ray raha hoe ray isan'andro ny asain'ny dokotera hoanina dia ndray doublena triplena fa mihetsika io rehefa tena hetsika fa nisorona an'Andriamanitra aloha tsy teny an-dalambe fa tany amin'ny toeram-piasana dia tsy nahavorokana aloha ilay izy fa rehefa nitoy nanompo an'Andriamanitra teto zany dia niraisiko amin'ny fonina fotsiny hoe raha Jesosy no manafaka dia ho afaka tokoa ianareo dia afaka ary tsy haiko hoe tamin'ny fotoana ohatrany ahoana na ny paraky io na ilay epilepsia fa voninahitra ho an'i Jesosy. Saorana Jesosy ny amin'izany ao mandrosinareo mianadahy dia atao fohifohy ohatran'ilay teo tsy atao lavabe intsony fa mandeha fotoanatsika. Voninahitra ho an'Andriamanitra moa efa nitaizana tamin'ny fanompoana foana moa hatramin'ny mbola kely ny tenako fa nandalo hoe fotoana amin'ny fahatanorana izany nisy taona nadiditra kely dia tratrana aretina tamin'ny 2021 tamin'ny corona mihitsy moa nahazana dia narary tena efa maty efa tambavona fahafatesana mihitsiny dia tao amin'izay tamin'izay zanaraha izay teo teo izany vao natrapako fa tena tiana Jesosy ary nanomboka teo zany vao tena hoe nanolo tena ho an'i Jesosy zany satria tena nanasitrana natanteraka tena zao mihitsy vavolombelona hoe Jesosy tena mpanasitrana ary Jesosy tena mpanangana ny maty ary Jesosy tena mahay manao ny zavatra rehetra mihitsy satria tena efa mahi kely mihitsy tena efa tambavona fahafatesana mihitsy dia hitako Jesosy hitako tamin'ny za zany efa nikipy efa miadaina re zany Jesosy fa mindrampo zany sisa nangatako hoe Jesosy mamindra-fo amiko ny amin'ny fahatanorako rehetra dia tao anatin'iny hitako Jesosy zany mijery anahy fotsiny ohatry izao zany izy dia taorinan'izay niverina indray zany ny haiko zany hoe tsapako hoe sitrana ary tena hoe tsy mifanafody ray volana za tao amin'ny hôpitaly fa tsapako hoe tena Jesosy le hitako iny mihitsiny no nanasitrana na ary nanomboka teo manjaka kehitriny tafajoro an'i Jesosy
voninahitra ho an'Andriamanitra izany. Alleluia. Ao anisy rahalahy. Voninahitra ho an'Andriamanitra moa ny joroako fahavolombelona eto. Fa za efa tratran'ny faharavana fiainana ny ray aman-dreniko a. Dia za koa anisan'ny lavo tany anatin'ny resaka fijangajangana. Fifohana sigara mbola 17 melamena tamin'izany nefa nanomboka amin'ny foka. Dia foka rongony a nataoko daholo zany. Nisotro toaka le bota sambo ireny mbola 4,000. Efa nanomboka nisotro a. Dia nisy fotoana tsatsan'ny aretina satria za rehefa misotro dia tsy vitany hoe any anaty bara no misotro fa hoentiko ao an-tranonay io. Dia misy fotoana raha tsy manam-bola hoe amin'ny faran'ny volana vao mandray vola zay vao afaka misotro indray. Dia alaiko ny vola ao an-tranonay, hitako ny fitoeram-bola ny dadanay anaty kirarony. Dia alaiko. Dia misy fotoana amin'izay efa be dia be loatra le drogue laniko zany. Dia narary amin'izay a. Dia rehefa ririnana azy dia marary foana mikohaka. Dia hoy izy ny neninay sy dadanay hoe tuberculose mahazo alay, tuberculose mahazo alay. Dia za moa zany tsy nino an'izay notenen'ny zareo fa ny namako maditra ihany. Dia niaraka tamin'ny namako teny foana dia taty aoriana nisy fotoana tena narary be amin'izay a. Satria efa betsaka loatra ny zavatra drogue nohaniko moa nalefa tany ambanivohitra be tany Tiliara tany aminay tany a. Dia rehefa nalefa tany amin'izay a dia tsy haiko hoe tratran'ny fanainga lavitra zany hoe nanao ahoana. Fa vetivetika kely teo a dia tonga taty. Dia rehefa tonga taty Antananarivo amin'izay a dia lazainy zareo fa hoe lasa daly. Dia nitsabony zareo teny Anosala teny Anjanamasina teny. Dia rehefa nitsabona teny a dia tapabolana nitsabona teny a. Dia tonga tao an-trano dia nisy mpanompon'Andriamanitra Zoko Brino zay tonga tao aminay tao amin'ny groupe 12. Dia izy nanao délivrance ana foana. Dia hozy izy teny raha teo afaka hozy teny ianao dia Jesosy manafaka. Dia nisy fotoana nentina mivavaka taty efa tsy rarahin zareo intsony. Fa tonga dia kapa fotsiny entiko mivavaka mandeha manompo an'Andriamanitra. Dia za ary mbola misy fotoana tonga dia mankenatsena manam-bola tonga dia mbola mividy sigara. Za amin'izao a 2 taona zay tsy mifoka sigara, tsy misotro toaka. Dia za amin'izao efa manana fiainana tsara be a. Ny havanay amin'izao raha misy ny raharaha dia lasa manasa anay izy. Fa taloha raha vao misy raharaha sy fety zany a, za anisan'le mijanona ao an-trano fa tsy mandeha foana fa sao dia hoe mamo an'izay. Voninahitra ho an'Andriamanitra fa ny sitraniny a. Todisao ny anarako. Todisao a lehilahy naditra teo aloha novainy Jesosy ny fiainany a, nanana fiainana tena nandevoziny devoly a, fa afaka izy amin'izao tehaka ho an'i Jesosy. Inona ny jorony sy vavolombelona? Manao ahoana se? Nahoana? Inona ny jorona vavolombelona? Nanao ahoana se? Dia inona ny jorony sy vavolombelona? Inona ny akaran'se eto? Za vao mivavaka tato dia lasa mifinja voalohany foana. Alleluia! Iza ny anaran'se? Zedekia ho tahina itoy foana zany fanandratany tompo azy ao ampianarana. Lohany foana izy ao ampianarana. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra tahina Zedekia afaka mipetraka amin'izay. Alleluia! Zany ny Andriamanitra itsika tandrondra kely. Za tsy miteny anao hoe eto ihany misy an'Andriamanitra, fa rehefa fitahina tsy ho azonao eto a dia tsy fantako intsony. Misy an'Andriamanitra ty fiangonana ity. Tsy henonao ve fijorona vavolombelona be dia olona efa dala nge le rahalahy teo e. Zany drogue zany nge ka malasa daly raha ny zavatra nitantarainy teo. Fa rehefa teo Jesosy niaraka tamintsika, nangetaeta le olona, nitoro ny tenin'Andriamanitra ny namantsika tany aminy, tonga nivavaka teto izy novain'Andriamanitra tsikelikely ny fiainana, voninahitra dia ho an'Andriamanitra. Ary izy rehetrarehetra teo dia natsapan'izany le raha napaha voalohany teo fahagakana lehibe daholo nataon'ny tompo ka voninahitra ho an'ny tompo. Iroso amin'ny fanomezantsika eto amin'ity toerana ity amin'izao fotoana izao a dia hivavaka avy hatrany tsika ny amin'ny fanatitra. Dia ao anatin'izay tsika mbola hanao hira eto amin'ity toerana ity a ofa fideratsika an'Andriamanitra izany. Omany any ampelantananao ny amin'ny vola ho an'izay mbola tonga androany hariva vao tonga satria
mety niasa avenao permanence tamin'ny maraina dia zao mihitsy ianao vao tonga afaka mandroso ianao manatitra ny amin'ny ampafolo kareny na ihany koa hoe nisy fitahina ny latsaka tapoka tamin'ny telefona tonga dia alefako ny ampafolo nozy ianao dia afaka alefanao aty anoloany zany a dia ambadik'izay tsika dia anao ny amin'ny fanatitra efa mahazatra atsika angataka anankiray amin'reto groupe de loanza reto hivavaka amin'ny micro asaina zany reto lida reto a anankiray aminareo hivavaka mafy a ho an'ny fanatitra eto amin'ity toerana ity zany vavakantsika raha eo misotranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo satria mbola mino fotoana izay a afaka hitondra fanatitra ho anao ary engane Jesosy ho tahinao daholo ny rehetrarehetra ka hitondra zay tsara indrindrany aminy a ho fampandrosoana ny asanao ho voninahitry ny anaranao rehetra ihany mankasitraka Jesosy mpisaotra raha io amen afaka mandroso avy hatrany izay hitondra ny ampafolo karena ety anoloany Hey,
misaotra tompo angina isika ataontsika nisanandininy ihany amin'ilay ireo hoe mitenena tompo averintsika indroa zany dia ny anaovanao azy atao ohatry ny vavaka mihitsy ianao manao azy ny hira manko dia ohatry ny vavaka ihany fa misy feoany misy clé misy noty atao ohatry ny vavaka ihany ianao zany eto amin'ny toerana ty hoe mitenena tompo fa ataontsika amin'ny alalan'ny hira zany manana etaeta any anatinao Hallelujah. Oh, mitenena tompo, mitenena iana, vonona iaidoana uti panompona. Averintsika ataovy mafimafy feo atsika Mitenena tompo, mitenena iana, vonona iaidoana uti panompona. Alleluia misaotra Jesosy amen vita ny vavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra zay hira zay ny solo ny vavaka ary raha nataonao tamin'ny fonao rehetra mety mihoatra noho ny vavaka zay hira nataontsika teo zay satria tsy hitany hoe mitenena tompo vonona ny ainanao ny mpanomponao fa mbola nasiana feo an'izay amen na ka aza variana rehefa midera fa ataovy ohatry ny vavaka mihitsy ianao izany mazao toerana ny groupe de louange tsy ho tara ihany koa tsika andray bisy rehefa aveo fa eo amin'ny atsasakadiny ihany ny tenako ny toriteny eto araky ny filazan'ny fanamasina amen na aza matahotra tsy ho tarytsika eto ao anatin'ny 30 minutes exact no anambaraky ny afatr'Andriamanitra nefa tafita ny afatra ho voninahitr'Andriamanitra lasa avetranytsika Jaona voalohany toko faharoa andiny fadimy amby folo Jaona voalohany toko faharoa andiny fadimy amby folo resaka fotsika ny amin'izany atao hoe zao tontolo zao zany inona moa zany atao hoe zao tontolo zao zany zay takian'Andriamanitra tsy ho tiako ary tsy ho tiavinao zao voalaza aza ty izao tontolo zao na izay zavatra eo amin'izao tontolo zao raha misy olona ty izao tontolo zao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray toizana kely ihany hoe toizana kely eo ambany fa ny zavatra rehetra amin'izao tontolo zao dia ny filan'ny nofo filan'ny maso ary rehaka momba zao fiainana zao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo zao ihany rehefa anontany anao tokoa androany hoe inona moa ny atao hoe zao tontolo zao dia samy anana ny ambarantsika fa aloha zany hamaritra azy araky ny tenin'Andriamanitra hoe inona ny atao hoe zao tontolo zao ny zao tontolo zao tsy hoe tany tsy hoe globe terrestre tsy hoe miala maitso mavana tsy hoe ny ranomasina ahoana moa ny tsy itiavanao an'izany hoe tany ranomasina ahoana inona ny antony tsy tokony tiavantsika pino an'izany tsy tany tsy globe terrestre tsy pays tsy ilabola tany atsimo na avaratra tsy inona ty filazan'ny Afrika, Asie, Europa, Océanie, Australia tsy reny ny atao hoe zao tontolo zao fa ho faritako ny atao hoe zao tontolo zao eto amin'ity toerana ty androany reny dia tany zay ny filaza azy ranomasina fa tsy zany ny atao zao tontolo zao raha izany no izy dia tsy tokony izao mihitsy ny filazan'Andriamanitra hoe aza ty an'izao tontolo zao raha zany ny atao hoe zao tontolo zao fa n'izao tontolo zao dia takian'Andriamanitra hoe tsy ho tiako ary tsy ho tianao satria mazava ny ao amin'izao tontolo zao izy dia filan'ny nofo filan'ny maso ary rehaka momba zao fiainana zao tsy verenako lavabe ilay filan'ny nofo filan'ny maso
mahafinaritra ny fijoroana vavolombelona nataon'ilay olona nijoro vavolombelona teo. Nafan'Andriamanitra izy ny amin'ny fiainana izao tontolo izao. Le rahalahy teo dia nanana fiainan-dratsy nitsangajanga hozy izy tsy mamenatra izany. Indraindray tsika dia menatra. Tsy mamenatra izany. Faly azy Andriamanitra, faly ny anjelin'ny lanitra satria fantatra ny marina afaka ny olona tsy handefo. Amen na. Dia afaka. Ao ny teny ratsy. Afaka. Izany hoe izao tontolo izao dia manana ny fiainany manokana izany. Ny atao hoe izao tontolo izao, faritako avy hatrany. Ny teny hoe izao tontolo izao na ny atao hoe izao tontolo izao dia rafitra anankiray apetraka izao tontolo izao na ahindrahindrany tsy mifanaraka amin'ny drafitr'Andriamanitra. Averiko indray mandeha izay famaritana voalohany izay. Rafitra anankiray na fomba fiainana anankiray apetraka izao tontolo izao, izany hoe tsy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra nametrahana azy, fa avy amin'ny sain'ny olombelona ihany hoe andaontsika atao antsika ohatr'izao ny ainany eto ambonin'ny tany. Dia io zavatra apetrana io mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Na ihany koa hoe ny fanahin'ny fivadiana amin'Andriamanitra na ny tsy firarahinan'Andriamanitra natao hoe izao tontolo izao. Averiko indray mandeha ho antsika izay mandray naoty. Ny fanahin'ny fivadiana amin'Andriamanitra na ny tsy firarahinan'ny tenin'Andriamanitra natao hoe izao tontolo izao. Ary izay ny takian'Andriamanitra tsy ho tiavintsika. Ilaza ohatra vitsivitsy any amin'ny andavanandrom-piainantsika rehefa avy eo. Ankoatran'izay efa nijoroany zareo vavolombelona teo. Reny dia efa mazava ho azy fa tsy ho azony amin'ireny satana amin'ireny intsony ianao rehefa tonga ampino. Rehefa nafahan'ny tompo ianao dia fa misy fandrika entin'ny devoly amin'ny tanantsika na dia ampino azy tsika. Dia misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Dia lasa miaina amin'izao tontolo izao ilay kristianina. Ianao tsy malala satria vao vitaky ny devoly. Mieritreritra ianao hoe mbola ao tsara zany. Mbola ao anatin'ny kadra tsara ny fanompoana zany. Kanefa ny tsy fahalalantsika ny tenin'Andriamanitra, ary izay ny tanjon'ny devoly io mamitaka. Moa ve tsy izany ny zavatra misy amin'ny fiangonana maro amin'izao vaninandro izao e. Le nijoro vavolombelona teo ihany ny lazan'izany. Marobe ny fiangonana mieritreritra n'ilay fiangonana hoe tena ao tsara izany fiangonana izany. Fa rehefa tena zohinao le izy misy rafitra apetraka ilay fiangonana mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Inona ihany koa ny atao izao tontolo izao? Aza dika hoe toe-javatra fahita eo amin'ny fiainan'ny olombelona fa tsy ambany fifezan'i Kristy. Zavatra fanaon'ny olombelona fa tsy eo ambany fifezan'i Kristy. Vitsivitsy namaritako azy teo mba hanontany anankiray eto amin'ity toerana ty hoe inona ny atao izao tontolo izao. Sao dia mitabataba eto fotsiny nefa tsy fantatra akory ny atao izao tontolo izao. Tsy afaka mandrositsika raha tsy hainao ny atao hoe izao tontolo izao aloha. Fa izay ny famaritan'ny Baiboly ny atao izao tontolo izao. Inona no atao hoe izao tontolo izao? Misy anankiray mitsangana izay mahay manangatanana izany. Inona no atao hoe izao tontolo izao? Qu'est-ce que les izao tontolo izao? Mialatsiny. Misy anankiray mitsangana. Inona no atao hoe izao tontolo izao? Araka ny famaritana efa nomeko teo inona le atao? Tsy tany ho iaho, tsy globe terrestre, tsy ny zavatra eto amin'izao tontolo izao ny ala mahafinaritra be zany. Araka ny hirany antatina hoe tiako ianao inosindrazako sy izay rehetra eo amina la. Tsara zany ny hirany antatina zany tokony tiaviny reny. Tsy iny le izao tontolo izao iny fa zavatra napetrak'Andriamanitra iainako sy iainanao. Inona na atao hoe izao tontolo izao? Ripino mahery eto androndro atsangano ny tanany izay mahay araka ny famaritana natoko teo ihany. Na mitovitovy amin'izay. Inona na atao hoe izao tontolo izao? Dia tsisy mahavaly an'izany ve? Raha nabavy le manangatananao rina ny nanangana voalohany misaotra anao le eo aloka eo. Inona na atao hoe izao tontolo izao mba hoen'ny namantsika? Fitovy mafimafy mba hoeniko dia lazaiko amin'ny micro mba hoen'ny any arina. Drafitra maninona eo le tseniko? Zay indrindra. Ampy tsa. Inona le faraparany teo? Ya, sotra betsaka, marina be. Drafitra anankiray na maromaro izy apetraky ny izao tontolo izao, izany hoe apetraky ny fiarahamonina. Kanefa tsy mifanaraka amin'ny Baiboly velively.
mba entiny amin'ny tanantsika iaina amin'iny zavatra apetrany iny. Izay ny atao hoe zao tontolo zao. Izay ny takian'Andriamanitra hoe aza ty zao tontolo zao. Satria filan'ny maso, filan'ny nofo, ary rehaka momba an'izao fiainana zao. Io no resako be dia be io rehaka momba an'izao fiainana zao. Fa mazava ny filan'ny maso, filan'ny nofo, rehaka momba an'izao fiainana zao. Ary eo no tena mahavoafitaka ny mpino. Filan'ny maso zany mety efa tsy voafandrika izany intsony ny tena kristianina. Tsy pino eto androndra indray ny andeha anara-maso vehivavy, pino ianao dia mahita vehivavy mifanena aminao dia mbola nany any, ahoana kia, mahafinaritra be ndry izany. Tsy pino eto androndra intsony ny tokony hanao an'izany lehilahy. Fa zao tontolo zao ny tokony manana an'izany. Efa tsy voafandrika io ianao. Na hoe any anatin'ny sainao any dia mbola manana fientanam-po ianao, any anatin'ny fonao mbola mitsiritra, na dia efa manambady manana olon-tiny, tsy tokony voafandrika amin'izany. Fa misy karazan-javatra amin'ny tany devoly atsika mihitsy fiainana zao tontolo zao. Io rehaka momba an'izao fiainana zao io. Misy vitsivitsy ambarako afaka 10 minitra eo ngamba dia fanambaran'izay satria mandeha dia mandeha ny fotoanantsika. Dia fanamariana, fanambarako teo hoe tsy mitovy ilaina ny mpino mahafantatra ny paikadin'ny Satana. Koritiana voalohany toko 2:12. Ilaina zany tsika mahafantatra ny paikadin'ny Satana araka ty teny ty. Koritiana voalohany toko 2:12. Fa isika tsy nandray ny fanahy zao tontolo zao, fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika izay nomen'Andriamanitra atsika. Dia mbola manamafy ihany tena mizara roa mihitsy le tapany voalohany sy tapany faharoa fa isika tsy nandray ny fanahy zao tontolo zao. Zao tontolo zao moa dia ambany fahefan'izy, ambany fanapahan'ilay ratsy daholo zao tontolo zao. Fa ilay ambany fanapahan'ny fanahy masina, le hoe ao amin'Andriamanitra mba ho fantatsika izay nomen'Andriamanitra atsika. Mizara roa tsara mihitsy io. Dia ilaina zany tsika mahafantatra ny paikadin'ny Satana. Ary tsika tsy nandray ny fanahy zao tontolo zao, izay mahatonga tsika raisy ny fanahy masina, raisy ny herin'Andriamanitra androany isaky mivavaka tsika dia manentana mitarika fotoana na mipastera hoe raisy foana ny fanahy masina. Raisy inona ny antony? Mba hatakaranao ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Tadidio fa tsy voateny eto am-piangonana daholo ny atao hoe sitrapon'Andriamanitra. Aza mieritreritra ianao hoe ampy ny fampianarana omenay pastera eto amin'ity fiangonana ity. Tsy ampy ny fampianarana omenay pastera eto amin'ity fiangonana ity. Na iza mampianatra eto dia tsy ampy. Izay mahatonga antsika mianatra foana isan-kalahady. Tsy ampy be dia be. Fa iza no mampianatra anao? Ilay fanan'Andriamanitra ao anatinao dia tokony hafantaranao ny marina, hanafaka anao tsy ho andevo. Izany ange izao fanompoana zao tsy voatery hanaraka anao foana ny pastera hoe mety hoe ary tsy voatery anontany ny pastera foana ihany koa ianao. Mety hoe pastera raha zao ny ataoko fa zany asain'ny olona ohatran'izao dia ohatran'izao. Fa raha ao aminao ny fanan'Andriamanitra dia tokony hatakatra ianao hoe tsy mety zany. Amen. Satria ao aminao ny fanan'ny lanitra, ao aminao ny fanan'Andriamanitra dia matakatra ianao tsy voafitaka izao tontolo zao. Efa nambarako teto fa nisy ranabavy anankiray nanato anahy. Pastera, ny patronko midemandy hiaraka amiko. Dia raha vao tsy mety miaraka aminy dia roano ny ahy. Dia nanontaniako izy, aminao manokana, za tsy hamaly anao anjaranao ny ivavaka ao anao fotsiny androany. Na mety zany na tsy mety. Fa aloha ianao ny hamantatra. Tsika miaino araka ny tenin'Andriamanitra fa araka ny fatakaranao. Mety hoe zany sa tsy mety fa ivavaka ao anao androany. Ivavaka ho azy dia resy lahatra izy hoe zaho izy tsiditra amin'izany mihitsy ny fandresen-dahatra ato anatiko. Amen. Satria nahoana ilay fanan'Andriamanitra ao anatiny dia efa mampafantatra hoe tsy izy zany. Alleluia. Dia inona ihany koa no azo ambara? Jaona voalohany toko 5:7-10. Mbola manamafy an'io teny io ihany hoe raha resaka izao tontolo zao dia tsy avy amin'Andriamanitra mihitsy. Ary misy fanahy itoman'ny fiainana eto ambonin'ny tany atsika ihany amin'ny fiainana izao tontolo zao. Jaona voalohany toko 5:7. Fantatsika fa avy amin'Andriamanitra isika, ary izao tontolo zao kosa dia mipetraka eo amin'ilay ratsy avokoa. Tsika dia avy amin'Andriamanitra, fa izao tontolo zao ilay niresahako teo, ilay drafitra io dia avy amin'ilay ratsy daholo. Avelantsika ny amin'iny. Mila mahafantatra atsika fa Satana dia misarika atsika hiankohaka
na iaina amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Matio toko faefatra andin'ny fahavalo milaza an'izany. Matio toko faefatra andin'ny fahavalo. Tsy vakiana tsony daholo io a. Jesosy a dia nentin'ny fananaka any anefitra rehefa avy ny vavaka 7 andro sy 7 alina zavaiko fotsiny. Dia noentin'ny Satana izy alaina fanahy. Raha zanak'Andriamanitra ianao dia ho vai tonga mofo reto vato reto. Tsy nanaiky Jesosy satria tenin'Andriamanitra ihany namaliny azy. Tsy ny mofo ihany ry devoly ny veloman'ny olona. Fa ny teny rehetra izay tenin'Andriamanitra no entiny. Fa teo a le zao tontolo izao dia saika mitaka. Satria le zao tontolo izao a miara-miasa amin'ny Satana le atao hoe zao tontolo izao. Le rafitra eo ambany fifezan'ny Satana, le rafitra nataony lerana bavy, le nataony définition teo a, le rafitra miaraka amin'ny Satana ny asa le zao tontolo izao. Fa tsy avy amin'Andriamanitra. Dia raha zanak'Andriamanitra ianao dia menjerany ambany amin'ny izy ny andidiny tsy izany mihitsy dia tenin'Andriamanitra hatrany namaliny Jesosy azy. Raha zanak'Andriamanitra miankovy eto anaty ao fa meko anao zao tontolo izao, izany hoe le fanapahan'le ratsy mihitsy a tadiavin'ny devoly a apetraka amin'ny Jesosy. Tsy nanaiky ny tombo Jesosy, izany hoe ny valiany araky ny tenin'Andriamanitra. Inona avy resehatra entin'ny Satana amin'ny tanan'ny olombelona ary amin'ny tany a na ny olom-boafidin'Andriamanitra azy. Izay ny jerevantsika manaraka. Inona avy resehatra ataontsika hoe zavatra eritreretin'izao tontolo izao fa ho fiainana. Eritreretin'izao tontolo izao hoe mety. Eritreretin'le zao tontolo izao teneniko indray le hoe le fiarahamonina zany. Eritreretin'ny fiarahamonina aloha ajanoko le zao tontolo izao fa lasa mifangaro amin'le zao tontolo izao le rafitra le izy. Inona ny andavanandrom-piainana iainan'ny olona kanefa mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tamin'ny voalohany teo dia efa nisy nijoro vavolombelona teo, efa maromaro ny voalaza teo. Ohatra, inona moa maharatsy ny fisotroana tokoa na ny finanana paraky izany, na ny fijangajangana. Mba samy hoe miteny inona maharatsy an'izany kay? Inona ny antony maharatsy ny fijangajangana ohatra raha misy mpino mbola mijangajanga? Inona maharatsy azy? Marobe ny antony mety mahatonga n'izay zavatra izay a. Inona daholo? Mety ho voan'ny sida ianao, lo dia efa pikonareo. Mety ho rava-tokantrano ianao, mety harary ianao. Izany daholo ny zavatra. Mety hitsanga raha misy olona anankiray miaina fijangajangana. Nisy rahalahy anankiray nanatona anahy teto amin'ity fiangonana ity. Vokatry ny fijangajangana tamin'ny andron'ny tsy fahalalana. Misy aretina miliara ny aretina ao anatiny. Tokony asany an-dafy izy a. Dia naverin'ny dokotera tany an-dafy hoe mitsabo-tena ianao, manana séjour à l'extérieur izy, tokony hipetraka any. Miverena aloha ianao Madagasikara fa rehefa salama ianao a dia miverina aty aminay fa raisinay ianao. Dia nisy fotoana nampandraisy ny apôtra olona teto any vavaka ho azy. Dia mivavaka ho an'io lehilahy io a, dia tantara daholo ny zavatra mahazo anao. Dia ny atiny a mesimba. Miliara ny microbe ao anatiny, izany hoe tokony plus de miliara le izy fa miliara ny faranitan'ny testa any amin'ny Institut Pasteur. Fa tokony plus de miliara zany a lay aretina ao anatiny le microbe. Fa rehefa nentina mambavaka izy, satria tantarainy tamin'izany nanana ny fiainana izao tontolo izao io lehilahy io. Nijangajanga izy. Dia isaorana an'Andriamanitra fa rehefa nivavahana io lehilahy io teto amin'ity fiangonana ity, nanomboka salama izy. Nanomboka niena rehefa taravina tany amin'ny Institut Pasteur izy tantara voaingana izany fa tsy tamin'ny andron'ny Baiboly a. Tantara voa 2 volana lasa zany tantaraiko aminao zany. Dia nanomboka salama io lehilahy io amin'izao fotoana izao. Alleluia! Rehefa nitaravina izy a, le miliara lasa million 6. Izany hoe niala ny apafolony. Dia million 6 ao izy ny dokotera tany amin'ny institut a, rehefa nitarafina izy. Entre parenthèse a, ho antsika miteraka fiainana izao tontolo izao izany fijangajangana zany. Tsy tokony hita amin'ny fiainantsika manompan'Andriamanitra tsony izany. Tsy hoe mikofesy tsika. Ny atao hoe mikofesy a, dia samy hafa amin'ny atao hoe fibebana rehefa tena ny dinihako. Haiko tsara izany hoe mikofesy satria izay. Izao ny zavatra misy. Taty aoriana dia tsapako mihitsy sokafan'Andriamanitra ny fiainam-panahiko. Tsy hafa fa taka ny lerana bavy teo ihany ny fiainako. Tena miloka taloha, tena mamonjy balina taloha,
mangalangalatra alaboty na ny ao an-trano alaina mba ilokana. Zany ny fiainako. Fa rehefa nivavaka tamin'ity fiangonana misy an'ny apôtra ty baibay tsy niaina amin'izany tsony mandrakandroany. Tsy zavatra manitona tsony ny mpiara-miasa amiko rehefa mba miloka dia mandalo fotsiny tsy mahataita tsony zany. Fa taloha dia ohatrany mahafinaritra be, ohatrany tsy mety mihitsy raha tsy manao an'izany. Miloka zany kidikely tena haiko mihitsy ny gety an'io. Tonga dia 3D dia mahazo vola. Fa taty aoriana nahafahan'ny tombo tanteraka satria mody hoe zany nitondrany ianao, lasa mangalatra ianao, lasa tsy matory amin'ny alina ianao, lasa tena manimba fiarahamonina izay zavatra io. Voalohany, ampiasain'ny Satana ny sehatra fitsaboana mba hampandrosoany ampiasain'ny Satana ny sehatra amin'ny fitsaboana. Tiako ianao atakatra androany izy mba mahafantatra hoe sehatra ny fitsaboana nefa ampiasain'ny devoly lasa fiainan'izao tontolo izao le izy. Zany hoe mifanohatra amin'ilay drafitr'Andriamanitra. Izy mba mahita an'izay tokony isy alala eto. Dia azonao ny tiako ambara mba tsy za ihany mampianatra fa ianao dia afaka matakatra ny tiako ambara. Sehatra ny fitsaboana. Inona ohatra amin'ny sehatra ny fitsaboana na ny tantara amin'ny sehatra ny fitsaboana? Alalana hoe tsy drafitra avy amin'Andriamanitra ato anaty baiboly nefa eritreretin'izao tontolo izao fa eritreretin'ny fiarahamonina fa mety. Manangana tanana. Ianao ilay vehivavy eo alohan'ilay menamena indray. Eny tompo. Inona ohatra? Fanalanjaza. Très bien, tehaka ho anao zay. Sady fampianarana zany ty androany ty ny fanalanjaza raha ny baiboly ny jerena dia famonoana olona. Na inona mety antony. Ny fiarahamonina nefa ny dokotera ny firenena manontolo dia manaiky. Misy efa manaiky ny atao hoe fanalanjaza. Zany ny atao hoe zao tontolo zao na hoe fiainan'izao tontolo zao. Zay tsy tokony iainantsika kristianina. Mamitaka Satana ny mampalahelo dia misy kristianina mbola tratra ny amin'izany atao hoe fanalanjaza. Mamono olona. Lasa velao mba ny lasa. Mamindra fo aminao Andriamanitra. Fa amin'izao sisa zao mitandremany amin'ny tenanao. Aza maimaika ny any ambady raha tsy vita mariazy. Satria zany ny drafitr'Andriamanitra tiany hitondrana antsika. Ny amin'izao tontolo izao dia izao ny fampianarana makasiany amin'ny fanalanjaza io. Maromaro. Raha azo voaka ianao ka tsy nirinao, zany hoe tsy mbola vonona ianao ny anambady, dia ozy izy zao tontolo, ozy izy ny fiarahamonina hoe afaka alanao ilay zaza. Dia ozy izy ihany koa hoe raha be voka ianao ka misy difficulté hitan'ny dokotera ao anatin'ny kibonao rehefa hiteraka ianao dia esory ilay zaza ao anatiny. Ohatrany hoe mety ohatrany hoe tsara. Zéro eo anaty an'Andriamanitra zany. Rafitra apetraky ny fiarahamonina zany. Ary zany atao hoe zao tontolo zao zay takian'Andriamanitra tsy ho tiaviko sy tsy ho tiavinao. Dia mametraka izy an'izany. Dia misy ihany koa hoe rehefa tsy mbola vonona ny anambady ianao, tataka izany ny fiainan'izao tontolo izao makasika ny amin'ny fa ny mampalahelo dia misy kristianina mbola miaina amin'izany. Dia mibebaka indray dia mifona indray dia mibebaka indray tratra indray ohatra izao miala tsiny raha lasana bavy. Zany natao hoe izao tontolo izao. Tsy tian'Andriamanitra iainantsika intsony zany. Fa manana fiainana madio mifanaja ao anatin'ny tokantrano ny mpivady ary ny mpino dia tsy tokony mbola iroso amin'ny fitiavana raha tsy efa vonona amin'ny mariazy. Zany ny fampianaran'ny apôtra anay tamin'izany tamin'ny taona 70 taona lasa 30 taona lasa. Zany ny fampianaran'ny apôtra anay tamin'izany. Tsy tokony mbola ity olona ianao raha tsy vonona ny anambady. Ary tsisy fifamofona zany ao amin'i Jesosy. Mbola mpifamofo. Le mpifamofo tiako tenenina dia zao hoe miaraka amin'ny olona anankiray dia miala indray. Fa le fifamofona anankiray le mety dia hoe mbola tsy vita mariazy zay fa efa miaraka fa efa tao amin'izao ny mariazinay. Efa nanatona ny ray aman-dreny zay efa nanatona ny paster zay atao amin'izao ny mariazinay. Iny fifamofona iny fiainana araka an'Andriamanitra. Fa le fifamofona anankiray tsy manana tanjona miaraka fotsiny ianao amin'ny vehivavy ho antsika lehilahy. Misy koa lehilahy ny vehivavy ihany koa
manana an'izay fiainan'izay ihany koa miaraka fotsiny izy amin'ny lehilahy anankiray dia manatrehan'izay a dia manomboka tsy netiny aminay miaraka telo volana dia tsy netiny aminay ohatrany tsy iny angamba ny programan'Andriamanitra ny amin'ny fiainako dia miova anankiray indray raha lasa nabavy mitandremitsika tanora tsy araka an'Andriamanitra zany tsy hoe kory hoe efa intelo ianao no namofolona fa nefa na fandimy izay vao sitrapon'Andriamanitra ray ihany dia efa tokony sitrapon'Andriamanitra amenna alleloia zany ny anay aloha voninahitra an'Andriamanitra ny afahako mijoro vavolombelona tao amin'ny fiangonana misy atsika any Ampasamalo izay fiangonana voalohany naorin'ny apôtra Adolphe teto Madagasikara rehefa andeha hanambady dia nangataka tamin'ny tompo hoe iza ny tokony alaiko vady misy maromaro no nandrinindrininy masoko tao am-piangonana satria ohatra anareo ihany mijerijery fa tsy tonga dia hoe zay tonga dia fa mijery ny maso iroso amin'ny fanambadiana fa rehefa tena nivavaka dia napetraky ny tompo le ohatra n'izao no izy tsy diso ny fanahy masina nametraka an'izay ny tiako atongavana dia zao hoe ry tanora malala mandiny tsara ianao vao ity vehivavy indray manomboka izao na ity lehilahy indray efa roa izay ny lasa sa telo mbola tsy sitrapon'Andriamanitra indray misy meme mety misy tratra angamba mila mandinika fa zany dia tsy araka an'Andriamanitra zany tsisy an'izany mihitsy atao anatin'ny baiboly fa mila mitandrina tsara vao miroso amin'izay tsika tapitra ny amin'iny sehatry ny fitsaboana iny ajanontsika eny amin'ny sehatry ny fambolena zany sehatry ny fambolena zany misy eto Madagasikara zany misy any andafy iza indray mahita ny sehatry ny fambolena efa misy nilaza ihany teo amin'ireny niakatra estrady teto reny iza koa mahita ny sehatry ny fambolena efa manome anina anao zany manoro-hevitra anao inona ny amin'ny sehatry ny fambolena ampiasain'ny fiarahamonina rafitra eritreretin'ny famety nefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia atambatsika amin'ny sehatry ny fambolena iza mahita na efa voalaza teo na mbola tsy voalaza teo inona amin'ny sehatry ny fambolena misy rafitra apetraka izao tontolo izao hoe mety nefa tsy mety araka an'Andriamanitra tokony fantatsika zany eny tompo teneny ianao fa tonga dia marina fambolena molo izy mialatsiny amin'izay fitenena izay fambolena rongony na moly ohatrany tonga dia mavesatra be rehefa hoe moly fa rehefa hoe rongony dia ohatrany mbola tsaratsara indraindray ty teny malagasy ty manahirana rehefa tena mandinika azy ianao fa mitovy ihany zany fambolena rongony paraky zavatra anaovana nga tsy fantatrao fa efa nanomboka nakseptena eto Madagasikara ny iny tege toka gasy fa zany ve araka an'Andriamanitra manimba nge zany satria be dia be ny inona ara ny antony mahatonga atsika hoe fangamo ratsy ny toka inona maharatsy ny toka ao izy ny olona misotro fanambarako aminao dia zao hoe manimba ny fahasalamana ny olona misotro tsy ela velona simba ny pomanao reraka ny ananatinao dia tsy ela dia maty tsy tokony mbola ho faty tsy tokony mbola tsonoray hody any aminy lasa melohan'ny fotoana zany ny olona satria nahoana lay sehatra zao tontolo zao ary manomboka manaiky an'izany ny fitondrana amin'izao manomboka ekena avy aloha ny olona anao zay tiany atao amin'ny etsy zay tiany io kanefa zao tontolo zao zany tsy ara baiboly zany ao anatin'ny reny zava-mahadomely efa nilazainy teo roro sy ny sisa rafi-pianarana zay manome vana inona ohatra ny rafi-pianarana manome vana ny amin'ny fiainan'izao tontolo zao mpianatra tokony hatakatra an'izany kolikoly fanaovana kolikoly amin'ny fianarana tsy dia malaza azy zay kolikoly amin'ny fianarana zay fa misy sehatra mihitsy zany hoe inona amin'ny sehatry ny fampianarana ho amin'ny kilasy ambony tokony hatakatra an'izany hoe manome vana filozofia eritreretin'ny eto ambonin'ny tany famety ange zany filozofia zany
rehefa manomboka lehibe ny mpianatra eny Ankatso dia manao zany hoe filozofia dia eritreretina hoe mety zany napetraky ny fitondram-panjakana hoe ara-dalàna nefa rehefa tena zoinao manomboka manohatra n'ilay programan'Andriamanitra le izy. Mila mitandryntsika ny amin'ireny zavatra maro isan-karazany ireny. Sehatry ny fampiroboroboana ny lamaody izay manaisitra ny famotinana. Mialatsiny fa tonga dia direkta amin'ny alalan'ity fampianarana ity androany. Zany tsy matetika resana ato am-piangonana fa zany indraindray zavatra misy. Ny lamaody tsy hoe ratsy akory. Ny vadiko dia tia lamaody, ara-pianariko hanao lamaody. Rehefa mizesitra izy dia izy hoe ho anao ity ramose fa tsy ho an'ny hafa. Tsy hoe akanjo zandina foana ny anaovanao, akanjo malalaka be foana. Lasa tsy tianao ivadinao io raha akanjo malalaka be foana. Fa azo atao tsara mihitsy manao akanjo mifanaraka amin'ny vatanao. Azo atao zany. Fa fantary fotsiny hoe atraiza. Tsy ametraka zany androany hoe inona ny fitafiana tokony atao, inona ny tsy tokony atao, tsy hiditra. Fa atraiza ny tokony anaovanao an'izany. Fa tsara ny vehivavy rehefa mihetsiketsika. Ary raha misy ny vehivavy tokony hetsiketsika dia vehivavy kristianina. Amen. Mety tsara mihitsy ny vehivavy mihetsiketsika, vehivavy kristianina. Fanjaranao fotsiny mamantatra ranabavy hoe atraiza raha siako dakany, atraiza ny dakany. Dia mamaly anao ny fanamasina. Mandehana ny fitaratra miaraka amin'ny fanamasina fa miteny fitaratra io ny amin'ny dakany akanjo izay anaovanao. Amen. Fa azo atao tsara manao dakany. Fa mifantary hoe dakany ara-baiboly ve? Fa miteny baiboly io. Mialatsiny mba ho azonao tsara izy. Zany hoe misy fetra, misy fanamasina miteny aminao mihitsy hoe mbola lamaody ve ty sa efa manomboka fiainana hafa mihitsy. Miteny fanamasina io amintsika tsiray avy. Alleluia. Ny hainao manjery mampiala voly isan-karazany mandrava ny fitsipika ara-moralitsika kristianina. Tsy ratsy ny manana telefona haut de gamme, mijery série, mijery Facebook, hatraty mba manao an'izany. Fa dinio hoe inona ny mandany andro anao ao. Mila mamantatra tsara tsika. Amen. Inona mba mamaky baiboly ve anao amin'ny telefonanao sa zavatra hafa foana. Mila mandinika tsara ny amin'ny fiainanao anao. Fa reny ny atao hoe fiainan'izao tontolo izao izay tsy tokony tiantsika satria misy zavatra tsy tokony andaninao andro mihitsy ao anatin'io. Mety mandalo amin'ny masonao fa tsy tokony andany andro ianao. Jerevanao mety mandalo amin'ny maso fa tsy tokony zany andaninao andro. Satria nahoana le zavatra mihitsy rehefa tena manomboka torotoronina ao anaty ny zavatra tsy araka sitrapon'Andriamanitra dia miteraka filana, miteraka fahotana mihitsy tsy apozina eo amin'ny fiainantsika. Ngamba faranako ny tenin'Andriamanitra na dia betsaka satria tapitra ny asasakadiny izay nilazaiko hoe efa ampy izay ny tsy fahonoana tena amin'ny zavatra atao. Ohatra hoe efa nambarako te fijerena télé manomboka maraina parivan'ny andro. Jery baolina, jerena ny amin'ny folo, jerena ny amin'ny ray fa Brésil. Jerena ay Brésil efa raraka. Raha misy pastera tia baolina dia anisan'izao lehilahy zao. Ary nazahoako télé voalohany dia baolina mondial tamin'ny 2002. Vidy télé mihitsy satria za tena tia baolina. Fa rehefa hitako hoe animba ny fahasalamako le amin'ny 12 dia tsy mijery ny amin'ny 10 ihany ny jerevako. Amen. Tsy ratsy ny baolina na vavy na lahy afaka mijery ianao fa fantary hoe atreto ny tokony ataoko tsy hoe fotoana tokony ohatra hoe tonga ny finale. Ohatra hoe alahady hariva amin'ny 2 dia zara ny tokony alehanao hijery baolina sa akaty. Tokony makaty tsika fa velao ny finale andeha. Fa raha amin'ny fotoana ohatra efa miravitsika hoe tonga ny an-trano ianao rehefa avy eo amin'ny efatra sasany dia afaka mijery baolina ianao na misy baolina tsy manota ianao raha mijery baolina. Alleluia. Fa fantary hoe misy fetra farany indraindray ny devoly dia manara ohatra hoe mety ny baolina alefa asy foana jery foana ianao non stop ozy ny devoly dia lasitsika. Fa misy fetra le izy zany hoe atreto izany. Tandremy fa ny devoly dia manajamba ny masom-panantsika pino izany. Ny tokony ataontsika angamba ny farany John toko 12 andiny 1 amby 30.
dia hifarantsika jaona toko faharoa ambin'ny folo dia fariky amin'ny telopolo tonga ankehitriny ny fitsarana zao tontolo zao ankehitriny ny andrina zao tontolo zao dia roana amena zany hoe lay fanahy zao tontolo zao a dia tokony roana ao anatsika zay mahatonga atsika fiangonana refi manao délivrance tonga ankehitriny ny andrina zao tontolo zao zay mahatonga atsika manao délivrance hoe roana daholo zany zavatra re mety mitondra fakapana aminao ny devoly manao an'izao manao an'izao ataovy zao dia reny mila roana andro amanalina na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana dia roantsika zany fanaratsy zany dia mila manaraka foantsika ny drafitr'Andriamanitra ihany koa izany voninahitra dia ho an'Andriamanitra ny amin'izay teny fo izay a hivavaka tsika saotra an'Andriamanitra ny amin'ny teny izay nambarany teto tsy voalaza daholo izy fa raha misy ny fotoana manaraka dia mbola toizantsika izay fampianarana izay fa ampy izay ny androany aloha rafitinina dia zao hoe ny zao tontolo zao dia rafitra apetraky ny fiarahamonina kanefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'ny baiboly eritreretin'ny fiarahamonina fa mety hitomany atsika nefa tsy mety le izy nanome ohatra maromaro ateo tsika kristianina tsy hoe kory mila fahavononana tsara zany hoe ndeha hanambady zany fa tsy hoe kory efa miova olona impiry ianao fa zao tontolo zao tsy mampaninana manao an'izany zany ny fiainan'izao tontolo zao ny azy na miaraka 5 taona raha tsy maninana misaraka miaraka 30 taona tsy maninana fa ny an'ny kristianina tsy tokony izany fa rehefa miaraka andray mandeha ianao a aina ny fetra lambana koa mila manatanteraka ny voadinao ianao anatrehan'Andriamanitra amena dia aza mamaika ho an'ny tanora ho iaho a dia misy ihany koa zavatra isotoman'izao tontolo zao atsika ny amin'ny zavatra maro isan-karazany teo a tsy tokony latsaka amin'izany mihitsy tsika izany soran'Andriamanitra ianao a dia hivavaka ho anao androany a mba roantsika ny fanahin'izao tontolo zao a manajamba ny masom-panahy ny nofontsika misy mihitsy moa eto mety hoe mbola mijangajanga ianao satria zany fijangajangana zany a dia zavatra anankiray tena tsy akasitrahan'Andriamanitra tsy fantatry ny olona fa fantatr'Andriamanitra any amin'ny hafinafina roahako zany androany dia amin'ny manaraka dia afaka hijoro vavolombelona tahaka an'le ranabavy teo ianao hoe za taloha tahaka an'le pastera manala londo ny lazaiko teo za taloha fa tsy zany tsony ny fiainako amin'izao fotoana zao satria manana an' Jesosy tsika ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika hivavaka tsika tompoko raha eo misaotra anao noho ny fahasoavanao saotra Andriamanitra fa afaka nanambaran'izany fampianaranao zany a teto amin'ity toerana ity a misaotra Andriamanitra fa ianao dia mampafantatra anay foana ny amin'ny sitraponao eny Andriamanitra tsara o apetraka feno am-pelantananao ny fiainanay a mba tsy ho voafandrika ny amin'ny fiainan'izao tontolo zao Andriamanitra miasa mahery ianao ny amin'ny fiainanay miasa mahery ianao Jesosy malala ny amin'ny fiainatokantranonay mba tsy ho voafandrika ny amin'ireny fombafomba izay eritreretin'izao tontolo zao fa ho mety reny maro tsy voalazako teo Andriamanitra anisan'izany mety fanindraindrana ny maty tsy voalazako teo zany nefa raha ny sitraponao Andriamanitra dia tsy tokony amin'izany tsony ny fiainanay satria niteraka ozonao anay zany niteraka aretinao anay zany eritreretin'izao tontolo zao fa ho mety zany nefa raha araka ny sitraponao dia fiainan'izao tontolo zao zany tsy tokony iainanay ampianaro zay Andriamanitra tsara indrindra o manomboka amin'ity androandroany ity na inona tsy voalazako teto a dia ianao Andriamanitra matanteraka zany mampianatra ny mpino eto androndra ianao ny amin'ny sitraponao rehetra amin'izao fotoana zao dia mandidy ianao ary Satana apetraka ny fonao ny tananao mandidy ny hery ratsy rehetra la hery famitana ny famitana entin'ny devoly famitana entin'ny Satana amin'ny fiainan'ny fiangonana mahatonga anay manota amin'ny bebaka fandrika avy aminao zany ry Satana roanay ianao fa tsy zany ny sitraponao tsy zany ny sitrapon'Andriamanitra mandidy ny hery ratsy rehetra aho vesatra rehetra ao anatin'ny fon'ny olona fanahy ratsy rehetra mipetraka ao anaty fanahy miafina rehetra hatramin'izay mandidy anao ah ny alahelo ao anatin'ny fon'ny olona
roako amin'ny anaran'i Jesosy zany mandeha fanahy zao tontolo zao fanaratsy rehetra mibanao anatin'ny sainay tsy atakarana ny sitrapon'Andriamanitra mialy zany manomboka androany amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy zao mandidy anao hiala ao anatinay tsy manam-pahefana tsy manan-kery misaotra Andriamanitra fa manomboka androany dia mahafantatra ny tokony ataonay zay ary miaina araka ny teninao zay tsy eo ambany fifehezan'izao tontolo zao tsony ny fiainanay fa ambany fifehezan'ny tenin'Andriamanitra fifehezan'ny Kristy ilay namonjy anay mba tonga anay ho tafita soambinina sy salama saotra dera ny voninahitra teo an'Andriamanitra amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary fanamasina ovana ny vavaka saotra Jesosy eo amen. Ny filazana rapitso dia misy ny herinandro mahagaga herinandro maninona hoe herinandro mahagaga apetrao tsara ao anatin'ny fonao zany slogan ametrahan'ny mpanompon'Andriamanitra azy zany herinandro mahagaga zany hoe ho an'ny olona tonga eto mivavaka isaky ny alatsinainy afaka manatena fahagagana ary afaka ny andray fahagagana ihany koa izany ny amin'ny fiainany ka alao hery ny fahatongavantsika eto alaminy ny fotoananao amboaro tongava eto mandray ny fahasoavan'Andriamanitra metsika ny reto mpitarika fotoana reto ny fanohizana amin'ny hira anankiroa dia vita zay